Ça, c'est un Chromebook. Azaterina kurfa efa hoe tanàna mody dia anao lotonio konfosa natira hoe atsotory afitiavana ty fanerena kalasy alako andeha rehefa zay ventiny velomarotony fianako ve anda lay tokony omenina anjarana kafany lasany toetra dia lay oatikanao sofina afindray zao miaino azy ianao tsy anenina fa ho tantarany vita rehetra velomindray ony amin'io fa tsy ho aianao dizandray no tadidio fa namome ny tsary didrao dia filairanatsika na dia mamirify mbola rorany ny vaikany na manariny fa dia zao no tsarovy na fonitsara tsotrany anao Faftiva umalna velany amolay afinafana dia lay fofenoanao napodinina tofoka tsina tamana navadiny akenina rodany anao tsy afaka itsony ka naleo nanidina fary elatra honony fony lay tokony omenina anjarana kafany lasany toetra dia lay oetikanao sofina afindray zao miaino azy ianao tsy anenina fa ho tantarany vita rehetra velomindray ony amin'io fa tsy ho aianao dizandray no tadidio fa nanome ny tsary dindrao ny filairanatsika na dia mamirify mbola rorany ny vaikany na manariny fa dia zao no tsarovy na fonitsara tsotrany anao velomindray ony amin'io fa tsy ho aianao dizandray no tadidio fa nanome ny tsary dindrao ny filairanatsika na dia mamirify mbola rorany ny vaikany na manariny fa dia zao no tsarovy na fonitsara tsotrany anao eny ary a salama daholo tsika toko samby faly foana manjoy an'ity fandaharany ity ary ny fisaorana no atao be dehibe ao atsika menakao satria na ianareo na izaho dia samy tsindrin-daona foana hoe amfiry indray nanomboka ny aho moa zany dia efa tratran'ny pression matetika mihitsy aho hoe taraiky indrindra rehefa tratran'ny embouteillage eny an-dalana eny ka dia faly miarabantsika rehetrarehetra mipetraka amin'ny fanontaniana hoe le fandefasanao any Saïdavy bonsoir cher ami consoeur politique
elle va savoir à qui j'adresse ce bonjour, du moins ce bonsoir. Salama va. Manontany maro hoe misy manontany hoe tena le fandefasanao ny saida ve fitiavanao ny lira sa noho le circonstance sa ao inona ny antony. De azavako anareo hoe tsy mbola nisy akory circonstance lalatiny io de tiako ny hira ny saida satria le parole-ny azy ao tsara. Hainy dedala le manoratra tsara ny tononkirany tsy fantatro moa na izy manoratra azy na tsia. Hainy ihany koa le gadikira mifanjoy am'le gadina tanora ao anatin'le tena hoe raha ny filazanay artistika zany de hoe ao anatin'ny tempo le bandikely ary mahay izy tsisy adevitra ny am'zany ka zay no tena marina zany hoe ny ahy zany éclectique be amin'ny resaka mozika araky ny efa nasehoko anareo eny. Capable mihaino rap, R&B, rock, hard rock, rehefa mila fahanginana de mihaino classique, mihaino an'ireny BB King reny koa rehefa anatin'ny rock moa zany jazz rock zany. Afaka mihaino Bob James koa zany, jazz, izy ty le bassiste américain noir ty. Bon, large be zany le choix musical, afaka mihaino hira gasy koa, le hira gasy le tena hira gasy reny hoe andrasany de fa rehefa aveo anie de hitanareo hoe tahaka amin'ny le hira vakodrazana zay ny filaza azy, mihaino an'ireny koa, mihaino voanio, mihaino nanahary, mihaino fa le resaka saida de ankoatran'ny hoe zay mety eritreretrareo no le contexte tiako ny hira ny saida ary hatreto le reny mbola tsy nidecevoir anahy par rapport ny hirany. Zay anisan'ny nandraisako an'ity dossier ty hoe sao de sanatria tratran'ny persécution dedala fa raha ny mandeha tsikelikely amin'ny page na amin'ny tambazotra miresaka momba ny saida dia lazaiko anareo hoe manomboka mamoaka signe izy tsikelikely satria tokony ho fantatrareo fa misy force matanjaka be mivoian'ity zavatra ty ary ho azavaiko kely moa zay aveo fa tsy afaka miditra lalina be am'le satria ny olana dia misy zavatra azo lazaina amin'ny fotoana ray, misy zavatra tsy azo lazaina amin'ny fotoana ray. Zay le izy mety tsy verina intsony am'le resaky ny préfet fa misy koa manko ny ohatran'izay amin'ny fiainana hoe tu fais semblant d'être vaincu pour mieux montrer plus tard, même bien plus tard, que tu n'avais pas tort. Donc on s'accorde à donner la victoire ou autre, parce que misy olona manko tena mitady an'izany hoe il cherche vraiment à avoir raison partout les moyens ary nefa le azo marina amin'io tsy mitondra lavitra akory tena misy zany ary mihetsika azy zany ny fandresena am'izay hoe bravo rangahy fa naresinareo diso zay, diso ny synthèse-nay de faly irery dedaka am'izay de mandeha daholo ny taimbava rehetrarehetra bam mivoaka am'izay ny zavatra tokony tena marina aveo eo tapona ny domy ary efa baraka tanteraka. Ny am'izay fotoan'izay ny andrasana amin'ny olona ohatran'izany de ny fialan-tsiny fa ny olona ohatran'izany matetika dia tsy fantany zany atao hoe fialan-tsiny zany ary mampalahelo fa zay le malagasy. Il cherche à avoir par tous les moyens la raison. Arrivo ny fotoana hoe io am'izay ara le tena marina fa mivoaka dia tsy mbo karazan'ireny olona ireny no andeha hiala tsiny. Zany hoe zay zany
tsy afenina tena miteny zay hoe bon no ny antony maro samihafa misy ahatra maro tsy azonay lazaina eto vao avy ny fotoana moana azy ary itenenana azy dia tsy miteny zay fa omenanareo aloha zany ny provisoirement zay dia ny victoire za tsy niteny hoe famarinana menanareo ny fandresena provisoirement satria le tantara hitohy ary le tantara andeha hatrany amin'ny farany ka rehefa tonga ny fotoana hoe azo ilazana ny zava-drehetra sy ampisehoana ny profy eo am-pelatanana dia amin'izay fotoan'izay mba mahaiza manajatena mba miala tsiny satria izay ny maha grand donc avec humilité et par contrainte zany on vous accorde provisoirement ny fandreseny tsy mamenatra anay miteny an'izany ary raha fantatray zay fa handresy rapitso dia amin'izay fotoan'izay misy conduite misy fomba fitondran-tena tsy maintsy entina ao anatin'izany atao hoe fandresena izany io tsy ohatrany hoe baolina foot ka rehefa resy ianao dia hoe resy androany dia zay éliminé amin'ny coupe du monde fa misy antanatohatra maromaro tsy maintsy arahana ary le izy koa engagement natao tamin'olona hoe bon ok fa tsy avoakako fa any aoriana any tsy maintsy avoaka donc tsy resaka mintsontsika fa zavatra fa angle hafa mihitsy no jerentsika par rapport amin'iny mety ambanimbany ny feoko satria somary reradreraka ihany ny avanareo reradreraka izy alina ny je vais vous dire la soirée était courte ary la journée a commencé tôt. Je me suis réveillé à 5 heures du matin pour aller travailler. Mamelombady aman-janaka dia tsy maintsy miasa efa vao teo ngamba tamin'ny sivy latsaka fefy ny tonga dia tsy maintsy mikarakara vatana kely aloha vao mijoro eto anoloanareo ataony atao trano fimezana moa za zany papa est bizarre ma fille me dit miamako ny zanako vavy ny aza nikotroko elle me dit papa tu es bizarre hein? Tu vas faire ton émission, tu vas te doucher complètement, tu te parfumes, tu te laves bien comme il faut, tu te rases de près. Fanajako ny tenako zany sady fanajako ny olona mihaino aho koa satria raha misy gêne kely tonga eto tena lazaiko anareo fa tsy à l'aise mihitsy hatramin'ny farany zay zavatra fomba fanajana ihany koa ny vahiny raisina amin'itony fandaharany tony satria ianareo ny vahiniko tsy miezaka no parfait akory fa au moins zany minimum mba madio ara-tsaina, madio ara-panahy, madio ara-batana tonga amin'itony fandaharany tony ka dia raha ava no ataoko avy eo niala satroka fa andao aloha mba hihaino an'ity hiran'ny Saïda tsitsika hoe mba marina ny dahoary dia avy eo le misy ankiray zay tiako le hiran'ny Saïda tena teneniko anareo zany fa tsy hoe misangisangy Alfa Saïda. Ela luta campagna, otagna furan knapse, tuisa kalla stafa di mani, love la sokolapse, tenana mia manif, hanno kusa e fatif, nana tena tik andiawe, lesato ci saluto nisi nana tena puti ni non ararot nawe. Tenya murni akateta mola mamo
Ianao natopatopany onjy pita rano, ianao ve anatin'ny akotao an-trano. Sao dia mety amin'izany fa efa ela loatra ngambany niany, fa rehefa tsoavy ianao dia mampamanga. Fa efa ela loatra ngambany niany, fa rehefa tsoavy ianao dia mampamanga. Raha tsy manaiky ianao zava-kanery ianao ane, izako mahitsy foana ny lalako e. Raha tsy manaiky ianao zava-kanery ianao ane, izako mahitsy foana ny lalako e. Fafaoe, ianarako fafaoe, fafaoe, imba fafaoe, yeah, yeah. Fa tena tianao anefa zany efa taloha, ho avatoavy mitetsika tsy ataoko ampiasany. Hodorako arany boky zay mombamomba ny roky anatin'ny Facebook. No message ka ifaliky zay ho anjarako e. Na tsy tivy aminao mihitsy ny malala, sakotofo nefa manokaly eo. Na mbola ihany ianao mety ho lasa dala, tolorako olo ka fa raha tokatso anao ny foko. Firy taona niany ianao nitomany ny toloko, ana tena foana anao fa ho filafile. Fa efa ela loatra ngambany niany, fa rehefa tsoavy ianao dia mampamanga. Fa efa ela loatra ngambany niany, fa rehefa tsoavy ianao dia mampamanga. Raha tsy manaiky ianao zava-kanery ianao ane, izako mahitsy foana ny lalako e. Raha tsy manaiky ianao zava-kanery ianao ane, izako mahitsy foana ny lalako e. Fafaoe, ianarako fafaoe, fafaoe, imba fafaoe. Fa efa ela loatra ngambany niany, fa rehefa tsoavy ianao dia mampamanga. Fa efa ela loatra ngambany niany, fa rehefa tsoavy ianao dia mampamanga. Raha tsy manaiky ianao zava-kanery ianao ane, izako mahitsy foana ny lalako e. Raha tsy manaiky ianao zava-kanery ianao ane, izako mahitsy foana ny lalako e. Fafaoe, ianarako fafaoe, fafaoe, imba fafaoe, yeah, yeah. Ao anatin'izany publication alefan'ny Mr Saida, team Mr Saida zany a, dia marihana eo tsara mihitsy ny hoe mba ianoy ny hira menaky ny haiko sy ny karazany, ary manamarika zareo fa anisan'ny tovolahy tia vady, tia zanaka izany tovolahy zany. Ho an'ny manam-pahendrena ary mahay mandinika ny teny tian'ny olona lazaina dia tsy sarotra ny hanazava ny zavatra tiany hotenenina amin'izany. Fa za moa zany eto aho vao hien'ny tonon'ity hira ity satria tsy fantatro hoe tia menaky ny haiko ity a, satria atraveran'io roy io zany, io page Facebook io, zay membre ao anatiny ahako nahitako an'le réaction sy ny zavatra rehetra dia mety ho ressenti, satria mino aho fa olona akaiky ny Saida no mitantana no administrateur n'io ino dizy teo io page io, team Mr Saida. Ndao ianaotsika hoe menaky ny haiko. Fa ny mirabanao Père Raymond Externe
Zany olo izany tompoko tokony ho fantatrareo fa pretra miasa ny Allemagne. Ary pretra tena tsy manadino ny Madagasikara. Manao asa soa be dia be zany rangahy zany. Ny fiarahanay miasa tamin'izany ray aman-dreny zany, tamin'izany pretra zany dia nazahoanay akama zany. Nazahoanay akama masika amina rivony. Zay tonga dia niraisina tany Madagasikara satria misy mpanao asa tanana akaiky anazy dia nisafidy izy nomena ny akama. Ny problema tamin'izay fotsiny ny mpaka sary ny monde justice dia tsy dia nahay loatra ka tsy dia tafavoaka amin'ny tokony ho izy le izy satria jiafenina fa ny monde justice société civile fa tsy mpanao politika ary izay mihitsy ny voatery hanovana ny ekipan'ny monde justice satria l'association, du moins le mouvement monde justice est d'abord et avant tout une société civile, elle n'a rien à voir dans la politique. Dia manomboka efa mandeha any amin'ny politika nefa ireto mpitantana azy ka mpanetretena no nangatahany zareo zany hoe rehefa manomboka miditra amin'ny politika zay ka hiataka kely aloha dia zany de commun accord zany hoe alao miala mihitsy satria tsy azo afangaro le politika sy ny raharaha roy société civile manjary sahirana ny olona manaraka antsika hoe zareo rehetra hoe mpanao politika sa membre ny société civile tokoa satria manjary simba le image-ny monde justice ao anatin'izay ary saoran'Andriamanitra fa sarotiny amin'le image koa le ray aman-dreny tao anatiny ka dia mifanaraka tsara, tsisy ady, tsisy inona, mifampitrodrano. Ny père Raymond Externe dia anisan'ny nanampy ny monde justice be dia be mihitsy tamin'izany fizarana ny ino izy teo masika izany ary tafenina fa mbola mitohy ny fizaranan'izy io fa ny sary zany mbola tsy exploitable fa tena mba miangavy azy zany raha mare ny monde justice Madagasikara aloha satria tant que tsy mbola voasolo ny filoha dia mbola miasa ilay filoha on va dire hoe manaraka ny zavatra courant raha ohatra zay fa tsy afaka manao fifampisoniavana fifanarahana amina roy hafa, roy société civile hafa zany ny mpitantanao. Afa-po tanteraka tamin'ny fitantanan'ireo olon'ireo ary tsy afeniko fa anisan'ny olona tena hoe nisikim-ponitra mihitsy nisikim-ponitra ary nametraka an'izany, niezaka nametraka an'izany atao hoe fametrahana ny société civile amin'ny placen'izany fa taty aoriana moa zareo zany c'est la politique qui a pris beaucoup plus de place dia ampahendrena sy ampanetretena no nanaovana azy. Zay le izy ka zay ny momba ny Raymond Externe, du moins père Externe. Faharoa indray hommage Dadazefa. Dadazefa dia efa voalazako teto indroa, intelo, inefatra, indimy fa anisan'ny mpanao masikita, mpanao brochette malagasy tena mahay. Rehefa mihinana brochette eo amin'ny Dadazefa ianao indray mandeha de votre vie, le goût de ces brochettes va rester dans votre bouche tout au long de votre vie. Tany amin'ny taona 20 tany no nihinana masikita voalohany teo amin'ny Dadazefa. Fa lazaiko anareo fa alohan'ny nialako tany Madagasikara tamin'ny taona 7 ambin'ny folo sy roa arivo
de tena nisesika masikita teo amin'ny Dadazefa satria tamin'izay fotoan'izay de fantatra hoe mety ho elaela vao tafaverina aty Madagasikara satria fantako tsara ny lalana andehanako, ny zavatra ataoko satria efa lazaiko anareo hoe tamin'ny 2017 zany a de efa fantatra hoe i Andry Rajoelina no lany eo. Ka raha hijanona eto Madagasikara eto ianao nanohatra ny Andry Rajoelina, na ianao maty na ianao gadrainy. Zay zany le izy. Ka hommage, paix à son âme Dadazefa. Dadazefa dia na de mpivarotra masikita ara, de olon'ny fanaran-dalàna, olon'ny disiplinina, satria ianao raha misakafo masikita eo amin'ny Dadazefa de misy lalàna eo. Rehefa mandrotraka an'le brochettenao iny ianao anaty saosy a, de indray mandeha fotsiny a, fa tsy mahazo miverina. Na misaosy na misaosy sakay zany zay. Ary ny tahon'le brochette na le broche zany dia tsy maintsy apetraka ambony latabatra de rofon'ny Dadazefa rehefa avy eo, fa raha vao atsifonao ery amin'ny arabe iny de mahazo vava sy fahatezerana amin'ny Dadazefa ianao. Dadazefa zany na ministra ianao na misy ministra tonga eny mihinana brochette eny a, ary tsy afenina fa na ny résidence de France ary, résidence de France ny ambassadeur. Tadidiko tsara mihitsy tamin'ny ngiasa teny tao de manafatra commande masikita. Rehefa ohatra moa zany misy occasion ifandonam-be raha any aminy a ka hoe hanao brochette kely a de le brochette maivana, izy tsy de mihinana be loatra le ambassadeur zany, dia manafatra brochette aloha izy ary fiertény mihitsy no miteny, nge ambassadeur de France io zany a, fiertény mihitsy no miteny hoe les brochettes de Dadazefa sont là, tu passes hein. D'habitude moa rehefa ohatran'izany zany de c'est le vendredi à 20h na le samedi à 16h ohatran'izany de misy an'izay mifandona zay a, de brochetten'ny Dadazefa ny eo ampovoany eo. Ny saosy zany efa tonga eo, ny anana ohatran'io de fa le izy indray angambany raha ny fahitako azy ataon'ny cuisinier amin'ny plancha le izy a, dia somary miova kely ihany ny tsirony fa il reste encore les brochettes de Dadazefa. Ary ny tena hoe mampiavaka an'i Dadazefa de rehefa misy baptême dia amin'ny réception de matetiky Dadazefa eo amin'ireny le fianakaviana mihaja ireny. Satria rehefa mi-se déplacer Dadazefa dia mitombo 1500 ny brochette anankiray. Ary tena lazaiko anareo fa raha vao eo Dadazefa de tonga dia adiny daholo ny sakafo rehetra, fa raha ohatra hoe olona 100 no invité eo a, tena lazaiko anareo fa tena misy olona manana hatrany amin'ny 20. Zany hoe raha mi-invité olona 100 zany ianao a, de minimum ianao manao commande brochette any amin'ny 2000 pièces any a, zay vao ampy ary indraindray raha tsy ampy. Ary rehefa lany moa de Dadazefa tsy manao intsony, non izy tsy manao fa indray andro manimitra manao préparation an'ireny ary misy préparation reny. Rehefa lany io de idiny am'zay de mangasiasy eo ianao zany. Ka izay no mahatonga ny olona hoe na olona mihaja be toy n'inona ara, rehefa misy réception ka eo Dadazefa dia na nitoaka zany ary adininy bandy, adininy olona, adininy invité fa lasa izy mitandrozotra milahatra eo amin'ny Dadazefa. Ary rehefa hikomandy masikita brochette amin'ny Dadazefa de zao amin'ny 5:00 ianao de efa miantso de efa miteny ianao hoe amin'ny 7 aho tonga eo. Fa raha vao mihoatra ianao na 10 minitra fotsiny ary de efa amidin'ny Dadazefa amin'ny brochettenao. Ary raha ohatra ianao sanatria ka tsy tonga amin'iny le commandinao iny, dia pour la vie vous oubliez. Hoe hikomandy amin'ny Dadazefa tsy manao intsony izy. Ny Dadazefa zany raha vao ohatra hoe indray mandeha fotsiny ianao no défaillant aminy, de c'est pour la vie. Tsy tena le rangahy zany tena nahitako expérience ny fitondrantenan'ny Dadazefa sy ny fifandraisany amin'ny olona.
Dadazefa tena manaja be mihitsy Monsieur Fleury. Ary rehefa mikomandy de asiako alain'ny gardien ny maskita de ataony dadazefa bebe saosy mba anisany tsy hoe mba fa anisan'ny olona akafiziny satria fankahazo-po zay mianaka ary na izaho zao ary de tena miteny any dadazefa mihitsy hoe nisy fotoana zany dadazefa hitako ianao fa matiatoka am'ty zavatra ataonao ty matiatoka ianao am'ty zavatra ataonao ty de mbola ianao ve mbola 350 foana ny brochetinao maninona aloha raha mba ampiakarina 500 Monsieur Fleury ozy izy fa ahoana ho mba eto amiko ve ozy izy mba ahitan'ny olona fiadanana mba eto amiko ve izy koa tsy manisy cadeau na makarivo maskita ary ianao na ino pièce ary tsisy cadeau zany eto amiko ozy izy mba ahitan'ny olona fahasambarana de eto amiko indray ve izy mba ampijaliako ozy izy non Monsieur Fleury fa tena lazaiko anareo hoe ny fotoana nitenenako hoe 350 hoe tokony hiakatra le izy dadazefa tena lazaiko anao dadazefa mpivarotra maskita teo Analamahitsy teo amin'ny tsena ka raha ohatra ianao Landy Picasso tsy nahalala ny dadazefa de azoko lazaina hoe mety matiatoka ihany ianao rahalahy na ranabavy fa zany ny meilleur maskita de Lille zany tapitra nandramako daholo na maskita tany Majunga na tany Dego na tany Toliara na tany Antsirabe fa tsy afenina zany fa Antsirabe no ratsy maskita indrindra ao Madagasikara fa raha ohatra hoe ataony moyenne zany de Toliara sy Dego no tena tsara ary Majunga fa misy any dadazefa ao Antananarivo tena imbattable tsy mbola nisy fotoana ka hoe mafy zany mihaino zany dadazefa tsy mbola nisy zany ary izay fitazomana an'le qualité an'le asa zay tena henjana ka eo lazaiko anareo hoe dadazefa tena nahitako expérience amin'ny fiainana mihitsy amin'ny fomba fifandraisana amin'olona de ity zany zaraiko aminareo azo atao tsara mihitsy ny mametraka principe amin'ny fiainana fa zao satria zaho miteny anareo zany na miteny an'izany ary zany mamely ny tenako kokoa androany ary je reconnais que j'ai perdu une de ces qualités pourtant tena hitako mihitsy hoe miezaka zany hanova ny fomba fifandraisako amin'olona fa ny amin'ny problemako exigeant loatra ary sarom-piaro amin'ny akamako masiaka ahako amin'ny olona tena akaiky anahy fa neny dadazefa apetra amin'ny principe za tsy miteny hoe tsy manaja olona fa le fanajana olona eo amin'ny dadazefa de le tena fahatsorapony mihitsy tena tsotra be le rangaha fa zao misy principe ary misy discipline be ao ambadik'izay anao ny dadazefa zany ny tsisy olona parfait zany niza de zavatra tena mba mahafinaritra ny dadazefa sy tena tiany zany de vao tonga Fleury zany vao tonga mihitsy Fleury ary midina amin'ny toto batterie de fa miala président zalahy de fa gagagaga moa ny olona zany hoe izy zany président jerena fa zaho moa zany ndraindray miaraka amin'ny garde du corps satria tamin'ny fotoanan'ny transition mara ny menasy azo avy amin'ny andro radiolina sy ny karazany dia voatery miaraka amin'ny garde du corps ianao telo efatra zany miala amin'ny président fa izay le mialan'ny président zay dia midika hoe apprévier ny président ary tsy miraty mihitsy aho vao tonga de hoe ty dadazefa 10 000 ariary nomeko zany de tena mba tiako moa zany le mihinana an'le brochette
miaraka am'le maskita, non, le maskita miaraka amin'ny labiera, le kely, les blanches, le bière blanche zany le an'ny star iny. Rehefa tsy mamela an'iny a dia labiera lehibe a, le queens satria zay manko ny anay am'Majunga, queens no tena de go plutôt, queens no tena mandeha, ary le queens no tena miaraka am'le brochette satria le queens tena maivana be izy. Fa bon rehefa mba te ho baolina moa zany a, de labiera bouteille iray. De tonga de 5 zany ny vidiana de efa tonga de efa ampy-dikony ianao. De zay zany kôdy entranay mianaka, zay le dikan'izay hoe ampy-dikony ianao zay a, de efa mamely kôsany 2-3 izy any ambadika any a. De za moa zany hoe ara-maso kely aloha baina, rehefa tonga ho fasiny indray a de na baina na président, ara-maso kely aloha baina, de lasa izy mitsirika mividy an'izay, de miverina avy any izy miaraka am'labiera efatra, efa misy limonady kely zay entiny ao anatin'io zay le zavatra. Fa jamais dada Zefa, nanomboka tany amin'ny 89 no hoe il a fait signe d'irrespect par rapport à sa clientèle. Jamais. Ny atao hoe irrespect zany manko de ny manevakeva olona. Fa ianao kosa aloha rehefa mamaovana ianao ka midigadingana eo, de tena apetrany amin'ny plasinao mihitsy ianao ary tonga saina ianao hoe azafady dada Zefa fa mamo aho, betsaka ny olona tratranay an'zany. Fa izy a de tena hoe tena c'est un homme respectueux, rigoureux dans son travail et même dans ses relations. Tena io zany a tena hoe ny fanahy sy ny toetra dia matetika, ary dada Zefa manam-bola dada Zefa ary satria ny an'i dada Zefa ny isaky ny tonga eo amin'ala mahitsy izy de lany e. Io zany zay tonga laniny ohatry izy le mba hiaro fidy ramanandray be zay. Ary rehefa mandeha mivoaka zany dada Zefa tonga de efa eritrereto anatina période de crise izy mbola tao anatin'ireny rotaka tamy 2002 reny, tsy indro mandeha na indroa dada Zefa tonga ao aminahako, mi-invité akama satria mijaly le akama zany am'le crise tamin-dravalo reny, le fidiran-dravalo teo amin'ny firenena satria atao sakana na tsy sakana nareo de voatery manao filinina hoe miafina zany e. Mandeha ny brochetten'i dada Zefa, manontaniana eo zay ahoana afaka ve dada Zefa mizoma? Efa misy olona mikomandy fa misy mikomandy anako. Ataovy sabotsy ary e? Tsy afaka koa sabotsy. Ataovy lahady après-midi ary reraka. De eny ary fa latsinainy? Latsinainy koa fa lasa. De iny zany ianao mikomandy hatrazay efa heriny ohatra hoe lakamisy heriny vao mahazo azy fa ny schedule azy tena complet ary tsy afenina fa anisan'ny olona mampidi-bola amin'ny resaka masikita. Zany cœur ataony dada Zefa zany a, inégalable. Tsy maintsy mitondra mody foana ny cœur ary ny brochette avy eo amin'ny dada Zefa hoanina misabeda maraina ao an-trano rehefa le lahady makafokafoka iny, tena hafa, tena tsara satria miaraka am'le saosiny dada Zefa afangaroko am'le concombre râpé, am'le sabeda zany na mangamanta râpé na papay, dia tena lazaiko anareo fa inégalable. Zay zany hommage nataoko an'i dada Zefa zay a. Ary indrindrandrindra moa rehefa mitondra zava-maneno zay ianao eo amin'ny dada Zefa, aza atao mafy fotsiny ozy izy. Satria ilaina koa zany mba miaraka am'mizika kely ianao de efa mba faly daholo koa le ankamaroany. Tsisy olona ka mandeha misakafo amin'i dada Zefa ka tsy tia fifanajana. Fanaja tanteraka le olona na de milahatra ary. Rehefa tonga amin'i dada Zefa ianao zany ka tara de manontany hoe misy miracle ve?
Aizao koa nisy dikan'izay miracle zay manko a ndraindray misy olona misy afeniny ao a ao anatin'io entan'io de misy hoe tsy haiko séquente io zany réservé-ny any amy tena hoe tena client mihitsy ka raha tary ianao ka mahazo ny miracle io zany de tena faly ery ianao tonga de meo adao ny miracle dada zay fa eo izy aza miteniteny izy fa tabataba ny olona hoe efa tapitra nefa nylazaiko teo nefany mbola misy miracle fa laza hoe efa nyreserveko anao alefatsy le nyreserveko dada zay fa bref zany a tena tsy afeniko fa anisan'ny very repera ny malagasy amin'ny resaka sakafo am'ty dadazery ty mino aho fa tafita daholo ny zanaky dadaze fa raha amy fomba fitantanany fiainana ary mety possible zany tsisy nandova i dadaze fa na isy andova ary izy efa miomana antsika mpakafy masikitany dadaze fa tsy hitovy tamin'ny androny dadaze fa mihitsy zay masikita ho avy eo fa de hoanina arakarak'izay hatsarany eo eno am'ty hira ny saida menaky ny aiko ty tsika fa ny resaka ataotsika zany dia iresaka kely a momba ny intervention nataon'ny général Rabakavelo zay tonga de lazaiko hoe ombako manana iresaka koa momba ny vaovao zay tokony fampizaraina amitsika menakavy a amin'ny zay fandehan'ny raharaha zany dia iresaka koa momba ny intervention suspecte an'ireto lavitry ny mpanao gazety ireto satria tsara ihany ny miteny fa on se ligue pas derrière le ridicule. On ne se ligue pas derrière des actes machiavéliques. Ka latsiny aloha zavatra tena tsy azo atao manko za mampianatra an'io zany hoe ny miady amy mpanao gazety kanefa naizanona hatrany entre confrères zany on doit se rectifier, on doit se corriger, on doit partager ensemble et réciproquement des expériences. Dawar Saïda. Matumikaro simirawana dikena myotandenako maampianaro tiana fangaro masuanao sendendarendako mefunanjeli saina maeri silafakakandefa mandiyezaka wanawe menakini akyu akamantatra makomfiaina nety fa tsisy malala ny akoatran'izo zay hoentiny maraina vaovao fa ezaka fonao ianatro anao omarina tsy ovaova ezako mafy amafy fandeferana fititsiana bandaperana varovonoky afy tsy ampiafy anao sady tiako loatra ianao no mpampianatro mampianatra ny miaina sy mity ianao no filamatro mapodya ao atrambrasendranany ianao no tantanako afaka mitahoatro iakatra mitohatra miotranao mitaonako fianao no ataoko ohatra zanako fa tsisy malala ny akoatran'izao zay hoentiny maraina vaovao fa ezaka fonao ianatro anao
Marina tiovaova ezako mafy amafy fandeverana fititsiana bandaperana vonoky afy tsy ampiafy anao sady tiako loatra ianao no mpampianatro mampianatra ny miaina sy mity ianao no filamatro mampody ao atramon-drasendrana ianao no tantanako afaka ntahoatro iakatranotohatra miotranao ny taonako fianao no ataoko ohatra zanako. Music. Ya, saotra Mr Saida. Izany hira zany dia nivoaka teto amin'ny YouTube ny 29 juin 2021. Mety misy dikany zany ary raha ny fikapoko ny fandaharana an'le teny ao anatin'le hira dia tahaka ny ohatran'ny hoe zay manko ny avantagen'ny artiste ary tsy de tsapan'ny olona sasany hoe ny artiste manana amboro karazany hoe manana prémonition zany. I rado zao no Andriamanantena zao raha nanoratra amin'ny tsy maintsy mipoaka ny sarim-bilany dia bien avant ny fisian'ny mouvement 2002 ary ohatran'izay ihany koa ny mpanao gazety rehefa mitondra fanjakana zany ianao dia tsara misy mpanao gazety amin'ny resaka fanadihadiana tsotro fotsiny zao hoe ny mpanao gazety zany raha alainao izy ao anatina dispositifana hoe dispositifana pouvoir au niveau de la présidence dia tsy mety intsony ilay mpanao gazety no manao chronique na manao édito tsy indray mandeha ihany. Mety indray mandeha isam-bolana angambany na ohatran'izany fa miditra tanteraka atao anatin'le fanadihadiana ny renseignement sy ny information no tokony asa omenan'le mpanao gazety. Ny mpanao gazety teneniko eto le mpanao gazety mikirakira ny renseignement sy ny information fa misy manko le hoe manoratra fotsiny de minare ary ny ankabeazany ny mpanao gazety malagasy de zay manoratra de minare de manao spéculation kely eo fa raha hoe andeha hanadiady miala amin'ny birao mivoaka amin'ny birao manao recoupement manao investigation de tena vitsy de vitsy ny mpanao gazety manao an'izany. Tamin'izany andro zao dia Maurice Tsavonana tena manao fanadihadiana mihitsy ary manao recoupement. Christian Rakotondrina fanadihadiana ary manao recoupement. Tamin'ny andro mahatanora azy koa Noël Zafla koa de tafiditra tao anatin'izany fa zao moa izy efa miderapy noho ny taona mitambatambatra. Izy koa ty ao amin'ny lagazety anankiray ty le Razafy Manantsoa sa iza ny anaran'le rangahy iny, i Salomon moa efa maty, Frank zany zany anisan'ny grand dôle zany, Père Rémy Ralbert, izy koa ty Zo zay ny anarany tamin'ny Midi Madagasikara. Raha vao tsy misy tsy maripototra ny zavatra avoakanao tena tsy avoakan'le ry mihitsy. Maro koa misy grand koa ao fa manahirana manonona ny anarany satria iarakotsiny aminareo satria bon tsy maninona Ismaël ohatra Antsivo, c'est un grand. Iza le rangahy amin'ny Antsivo le manao fanadihadiana iny le vieux là
Oui, c'est parmi les grands koa reny. Ankoatran'izay tsy de tononoko loatra fa manjary manahirana, satria raha hitena zao hoe Sylvain Ranjalà zao de mety hanahirana azy ny tenenako an'izany fa anisany mahay koa reny a. Any amin'ny sasany moa takan'ry Arfidy Ramanano Raibe, ry Henikadja manomboka mandeha any amin'ny lalany tokony izy. Fa raha nisy ny tokony tena hoe ho grand zany a, tokony nety tsara satria tena nianarana lay izy ary nampiny diplôma hafa taty aoriana, Lalatiana Rakotondrazafy zany, fa ny problema tena tsy vao maîtriseny le inona ty izy teo le toetrany zany e. Le toetrany de lasa subjectif daholo ny zavatra nataony rehetra, soit en fonction an'i Andry Rajoelina, soit en fonction an'izy ihany, de farany izy nanaonao foana, tsy hoe farany moa fa mbola mitohy ny fiainany, fa tena des dérapages après dérapage no nataon'le zazavavy. Olontiana realiko reny zao tena ao tsara, lehibe reny parmi les grands. Ka androantsika ho ady resaka momba ny intervention suspecta ataon'ireto mpanao gazety reto. Fa aleo atomoko amin'ny resaka tantasika zany, ahafahana ino ty izy teo, miresaka sy manitsy ny zavatra ao an-tsaintsika. Rava toko mipoatratroka ho antsika mianakavy amin'ny fomba fanajana sy ny fitiavana ary fifankatiavana misy amintsika eto amin'ity fandaharana ity. Zao an, nangataka hoe mba tokony hiteny ny intellectuel, tokony hiteny ny olobe, fa tsy tokony handeha am'izay tokony alehany ohatran'izao ity firenena ity. Saotra be dia be ny ray aman-dreny mbola fiteniny hoe général Ramakavelo, ary tena misaotra anazy be dia be aho satria tsy misorona izy ao anatin'ny fitenenana. Oui, Gilbert Rajatovo, c'est un grand ça, c'est vraiment un grand. Misaotranao ary fa de Rainjonary, oui, misaotra be dia be aho satria ny tena marina anie de zao e, tsisy antony intsony raha misy relève mitombona, raha misy taranaka zany ety aoriana ka mahasolo miteny ampahendrena tahaka an'ireny tenin'ny général Ramakavelo reny. Tena tsy afeniko anareo fa na izaho ary na izaho tenako ary ampanetretena no lazaiko anareo an, fa fort possible mbola tsy ampy, mety tsy ampy ny fahendrena ananan'ireny olon-dehibe ireny. Miezaka ny tena satria misy lehibe eo ambony eo an, azalaina tahaka na ny fahendreny na ny fomba fitondran-teny, fa ny tsy hitovizako amin'ireo lehibe teo aloha reo fotsiny zany an, ankoatran'ny hoe ny ray aman-dreny Monja John, ny pasteur Richard Andriamanjato, Ratsiraka Didier, Albert Zafy, professeur, dia ny fahasahiana, ny miteny mahitsy fa tsy mivilambilana, miaro tahotra. Samby nandefa teny taty amiko nareo hoe fa inona koa ty général ray nitetaka ty, général Angelo zany io, le préfet. Tena zah zany tena milaza aminareo hoe tena aza omena tsiny izy an, fa tena entre, il n'est pas seulement entre deux marteaux, mais il est entre trois marteaux. Voilà pourquoi je dois me taire pour ce cas-là, pour cette épopée. Satria, il y a le marteau présidentiel, il y a le marteau Lalatiana Mivady,
Il y a le marteau qui provient des amis même du président au sein de la présidence. Je ne veux pas dire zany hoe ny asiana, ny dirikab na ohatran'izany a. Bien sûr misy concerné amindreo, fa au sein même de l'équipe présidentielle, ses propres amis qui souhaitent le départ d'Andry Rajoelina et qui est derrière ce problème, du moins ce cas endémique. De ny fahasahina miteny zany a amy zavatra mahitsy, ny i général tsy afaka miteny mahitsy ahafa-po ny rehetrarehetra, surtout ny opposition manipulée, fa tsy maintsy misy zavatra manao autoblocage na autocensure automatique izy satria lafo vidy ny aina ary ny aina latokana. Zay zany le izy. Ao anatin'izay zavatra zay nefany miteny manomboka miteny ry général zany a, azafady chargé any ty manomboka miteny ry général Ramakavelo ary izy tsy miteny amy teny fasikiana fa misy le fitenenana amy teny frantsay zay hoe entre gens bien à demi-mot on se comprend. Ary izay snobisme intellectuel zay no fomba fanaovan'ireny on va dire hoe homme de paix, satria na de miaramila ary izy force est de reconnaître que c'est un homme de paix. Lui-même, il est très calme, jamais izy misy énervé amy zavatra ataony. Autant pour le ray aman-dreny Randreva. Ka ny teny teneniny général de hoe ny fomba fitondrana firenena de tsy vita ny famalifaliana vahoaka. Ny amy génération anay zao mon général de ny fiteny azy de hoe ny fampandrosoana ny firenena de tsy vita ny fampirevena vahoaka. Zay ny tena mahasolo le teninao zay général. Ary mino aho fa ekenao angambany raha ahitsoko kely am'zay le izy am'zay tena hoe dans le contexte mihitsy le izy satria fitenin'ny tanora de hoe ampirevenona fotsiny a. Dikan'le mampirevy manko dia manana sens manipulateur izy io. Rehefa olona no ampireveny zay misy tanjona ao ambadiky le fampirevena. Ampirevena le olona satria hovitahana. Ampirevena le olona satria ampatoriana. Ampirevena le olona satria ambakaina. Ampirevena le olona satria misy tanjona caché ao ambadiky le acte fampirevena. Ka ny fampirevena matetika tsy de misy vidiny par rapport am'le tanjona ao ambadiky. Ary ny olona mpanambaka de tena tompony io fampirevena io. Indrindra ny fanambakana vahoaka moa zany, fanambakana firenena. Miny 25 000 ianao dia aveo izy mividy kadiaka, mividy trano, mividy volamena, mividy hélicoptère, mividy jet privé, ka any ka na le 25 000 niraisinao tany aloha ary, zay efa tsisy tsony, de lasa mandatsa anao tanteraka rehefa mandalo le olona am'le kadiaka, na mandalo le olona am'le Lexus na le Chevrolet, de maneno le wiu, lasa fandatsana ho anao. Rehefa miseho télé le olona ka mikabary, ianao mba nandray tanana an'iny olona iny tany anatin'ny tolona, anisan'ny asa tao amin'ny arena, nefa tsy fantany akory ny fisianao,
lasa fandatsana ho anao le izy. Zay zany le fampirevenina. Ampifalifaliana le vahoaka an'Antananarivo hoe io ny kianja am'lay be. Marihana aloha fa io kianja io de tokony hisy tafony raha ny vola lany taminy. Tsisy tafony le izy, tsy fantatra moa zay tohiny, fa de de tsisy tafony le izy, fa ny tafo tokony apetraka tamin'io kianja io zany a, de fa hitanareo ny vato eny ny trano be mitsangana, projet immobilier maromaro, hitanareo eny Ambohidratrimo eny ny fiovana. Tiako tenenina aminareo zany hoe ry Malagasy a, mba enono ny tenin'ny ray aman-dreny tahaka an'ireny miteny ireny. Aza vela toy ny ranonatsaka tany moa izy teo ny tenin'ny ray aman-dreny. Ary ny tenin'ny ray aman-dreny raha tsy mahavoa mahafana ary raha mahavoa mahafaty de malheureusement aloha bien plus tard vao hoe miteny ny ray aman-dreny général fa nefa na izany na zany fomban'ny ray aman-dreny ihany koa aloha mandinika hoe sao de misy fiovana ihany, sao de mba misy herijika mandeha mankany amin'ny fiovana. Fa ny olana dia tsy mandeha mankany amin'ny fiovana ny fampivoarana ny firenena ny zavatra mitranga fa fampivoarana ny paosin'ny zalahy, fampivoarana ny taranak'ry zalahy. Ka rehefa ianao zany ny vahoaka hoe donona tapany andoha herany, ary ty tsy mandoha herany fotsiny fa tena mandoha amina rivorivony, amatapitapitrisany, satria raha hiteny ianao androany hoe 25 000, 50 000 ny alohan'Andry Rajoelina ho an'ireo mpifidy. Tapany fa diso kely le soratrora Jean Filakoto. Ho an'le mpifidy dia tsy olona tsy mahatsapa angambany hoe tsy hoe tsisy dikany amin'ny Andry Rajoelina zany 25 milliards d'ariary zany. Tamy mahalala an'izany daholo tsika rehetra, tsisy dikany amin'ny Andry Rajoelina zany. Ny toean'ny faharoa anatin'izay resaky général zay dia tsy misy ozy izy tena hoe drafitra asa ampivoatra ny firenena. Tena marina zany. Za zao raha mandinika, nareo manko ohatrany hoe soreny nareo rehefa miresaka momba ny Ratsiraka Didier. Tsy mampaninona anahy soreny nareo. Soreny nareo rehefa miresaka momba ny Hery Rajaonarimampianina. Tsy mampaninona anahy soreny nareo. Rehefa miresaka momba ny professeur Albert Zafy. Zavatra tena hita amin'ny masoko tompoko ary mbola velona. Andriamatoa José André Nelson, directeur général ny génie rural izy iny. Betsaka ny fitaovana nafaran'ny filoha Ratsiraka tany amin'ny firaisana sovietika sy tamin'ireo firenena namana nanaovana équipement, nanomezana équipement zay mety hoe génie rural zany. Ary tena ambitieux mihitsy ny projet rizicole, na resaka vary zany, sy ny fiompiana trondro. Non, tsy ny fiompiana trondro fa resaka politika agricole tsotra zao. Tena hoe tena ambitieux na ny fanaovana sony fifanarahana tamin'ny Norvégianina, tamin'ny firenena namana amin'ny famatsiana zezika. Dra tsy miteny hoe parfait Ratsiraka Didier. Tsy miteny an'izany aho. Fa zao hitanao maso hoe nisy zavatra ohatran'izany mipetraka fa rehefa tonga Ravalomanana vita daholo zany ary naisany ohatran'izy teo. La seule opération que Ravalomanana avait fait de l'opération
450 tracteur zay ny exposena ny exhibena teny avoloha de fantatrareo ny toyany izany nakazy tao, izany nangalatra azy tao ary izany mendra valomanana azy ary tsy mbola ireny tracteur reny ihany fa ny total ny tolobid tam'izany de mahatratratra any amin'ny 1,500,000 $. Fantatritsika fandehan'izany. Zany hoe ny eritreritra an'izany koa na ny filora valomanana ary ny eritreritra izy hoe atao ny alalan'ny fambolena sy ny fametrahana lalana, fanamboarana lalana no ampivoatra n'ity fireneny ity. Tsy vita hatramin'ny farany zany fa lasa ihany raha malagasy nanongana ihany koa andravalomanana. Satria raha malagasy manko de mitsefatsefaka. Zavatra tian-draha malagasy de mitsefatsefaka. Rehefa tratran'ny diabolisation ataona gazety anankiray le filoham-pirenena de lasa daholo tsisy saina ao. Miazakazaka hanongana an'io, averiko eto ary mbola averiko eto fa rehefa hoe Andry Rajoelina ny hitondra ny firenena de niezaka ahako mitolona ary na de tsy tiako ary Ravalomanana tam'izay andro izay satria nampahantra maro ny zavatra nataony anahy ary tsy afenina fa tena saika hoe vita tanteraka mihitsy aho fa zao noho ny intérêt supérieur de la nation de nitolona ary tena saika nahafaty ahy zany. Tolona niezaka hitazona ny fitondrana Ravalomanana teo amin'ny fitondrana. Vavolombelona am'izany Andriamatoa Girivo, mino aho fa tsy andainga am'izany izy. Vavolombelona am'izany Docteur Émile Vaza. Adinoko moa ny anaran'ny naon'izy iny. Vavolombelona am'izany Vivato. Maro ny vavolombelona am'izany. Na i Ramaitra koa raha vavolombelona am'izany, Ramaitra any Ambohidratrimo, mpanina taloha. Na Ravalomanana tena ny ary vavolombelona am'izany. Tiako tenenina hoe rehefa ny intérêt supérieur de la nation no mibahana de adino daholo na ny tsy fifankazahoana raha za tsy miteny hoe haine na tsy mififankazahoana raha politika ary satria nararo any nataony ahy ary za ve ataonao de andeha mbola nohona anao fa zao nohony raharaham-pirenena de nanohana azy aho tsy enjera ary saika nahafaty ahy zany satria ny représent nataony Andry Rajoelina aveo tena nasika be mihitsy teny Ambatobe. Voatery tsy maintsy mitsoaka miala Madagasikara ny tena tam'izany. Vavolombelona am'izany Girivo, Émile Vaza, maromaro zareo nahita an'izany. Jerenao zany hoe inona ary? Ravalomanana zany tracteur lalana. Ratsiraka vary et l'agriculture de tena hoe miampy amin'ny fampitaovana. Na nanongana Andravalo ary Ratsiraka mbola nitohiza Andravalo le izy hoe ato ny laklenty. Mbola tonga indray Hery Rajaonarimampianina mbola nitohiza ny Hery Rajaonarimampianina amin'ny fanaovana ny fanamboarana ny périmètre na ny système d'irrigation any Maivatanàna na Marivoy izay amin'ny hektara maromaro amin'Arivona, amanjatony hektara na amin'Arivona. Tsy amin'ny nahita ny tokanany an'izany daholo tsika. Ny fanamboarana pipeline famatsiana rano ho an'ny faritra atsimo, asa izay mahatratra 4 kilometra, efa presque 180 kilometra angambany izay. Nitohy daholo zany, mba nisy hoe zavatra nitohy zany na de hoe marina fa mbola tsy mahafapo an'le malagasy ary. Allo mazava, na de hoe marina fa tsy mahafapo an'le malagasy ary misy olona nanao ezaka mifampitohy. Isaky ny mety le izy de tonga Andry Rajoelina manapotika an'ireo. Nanomboka nety tamin'ny Hery Rajaonarimampianina, ny énergie solaire, ny centrale hydroélectrique, ny autoroute, ny aéroport, ny fianarana am'izao fotoana zao, na ny regain économique azo à 5 points tamin'ny andron'ny Hery Rajaonarimampianina raha, on est pratiquement à 1 point na 2 maximum amintsika miteny zao. De zao hoe marina ihany koa ny tenin'ny Franky Jamaldine hoe ny formation tam'izany
ny vulgarisateur nampiasain'ny ratsiraka atao anatin'ny ministerany ray aman-dreny ratsiraka atao anatin'ny ministerany Andriamatoa José André Nelson. Zaho mi-reconnaître fa misy olona kiranina amin'ny resaka domaine agriculture io, tena samy teny anareo fa José kely tena tompony io, tsy midoka an'le akamako fa hainy io. Raha mila hosy akory zany Andry Rajoelina amin'izao fotoana izao, tena miteny hoe tsy mampaninona mihitsy izy mametraka an'i Desampa Premier Ministre. Hitako koa ny rigueur tamin'ny fitantanan'i Desampa na dia tsy tiako ary izy, satria mazava be zany tsy tiako le transition dia tsy mifanaraka mihitsy izay milalao. Fa tsy afeniko fa ny fametrahana an'izany José kely zany ao anatin'izany atao hoe ministeran'ny agriculture zany na finance zany, tsy azonao eritreretina ny zava-tsoa entin'izany olona zany anatin'ny fampivoarana ny firenena. Dia zao, jerenao zany, dinianao ary marina ny tenin'ny général, efa inona ary ny zavatra tian'le rehetra tao e? Azo ambolena vary ve le Mahamasina? Azo ambolena vomanga ve le Mahamasina dia alefa any atsimo ho an'ny olona? Ile Madagasikara raha izao aloha, raha milafo ny foot dia raha lavitra indrindra quart de finale, raha tahiny ka tahin'Andriamanitra dia demi-finale. Tsy misy akory ny structure mametraka ny ato ambany hoe misy ny cadet, misy ny junior, dia misy ny benjamin, misy ny centre de formation tena hoe digne de son nom. Fa alasany amin'le bling-bling, manara-maso le filohan'ny le général Ramakavelo hoe inona ary ny tena tian'le ry atao. Le izy mon général tsy le hoe inona intsony ny tian'le ry atao fa en fait tena tsy anino le re, miala tsiny mon général amin'izay fiteny izay satria raha ny traceko teo ny teo aloha, vidy tracteur le ry, vidy engin le ry dia hoe ny gouvernorat no mitatana an'io. Un simple entrepreneur, un petit imbécile, un gros imbécile on va dire, comme Rasoa Marimaka. Tena miala tsiny manjary, zay le mahasamihafa antsika manko général. Zany teny mahitsy ohatran'izay, atsondroniko mihitsy satria il faut appeler un chat un chat. Jerenao ny agriculture amin'ny périclite, jerenao ny élevage sy ny karazany, toa tsy mandeha amin'ireo. Inona ny tena priorité an'le Andry Rajoelina ao anatin'le hoe fampivoarana amin'ny firenena? Tovariana am'zesy tamin'ity akanjo style iny akanjo style ny anaovan'ny Andry Rajoelina amin'izao fotoana izao iny hoe style Mobutu e. Ary un dictateur comme Mobutu mba tadiditsika ihany ho an'izay nianatra sy niaina tamin'izany période zany fa nitaraina mihitsy ny Zaïroa tamin'izany Mobutu zany. Iny style akanjo anaovan'ny Andry Rajoelina iny dia style i Mobutu sy Ngiasse Nguesso no nitondra an'iny taty Afrika. Ny dictateur zany dia miakanjo ohatran'io akanjo ny Andry Rajoelina le androany zao nitako nandehandeha dia loatra maitsomaitso ambony ambany para-militaire iny. Fa iny style iny dia tena mampiseho mihitsy hoe c'est un vrai dictateur. Ny zavatra mahafinaritra ny Andry Rajoelina sy mampety ny Andry Rajoelina dia mizesy tamin'ny akanjo, mihaja miaraka amin'ny olona, madio lamba, tsy kasin-dalitra. Maintenant, quand il parle des projets, tout s'arrête au niveau des promesses. Il n'y a rien de concret. Miteny izy fa volam-panjakana madiodio nanaovana Mahamasina, c'est faux. Ny volan'ny Trosaina tamin'ny Sinoa io. Ary efa tamin'ny andron'ny Hery Rajaonarimampianina ny intention nanaovana ny projet io. Fa mbola mera moa, meresy moa tamin'izany lalao
raha valy-manana zay nieritreritra zareo hoe raha vao vitany hery radionary mampianina io mamasina io de tsy lanitsika. Donc il faut bloquer hery radionary mampianina par tous les moyens. Hatramin'ny fanomezana société pétrolière anankiray ana Tambarinandriana, raha tsy mibloquer ny vangy radionary mampianina de vita tao, fa ny voaendrikendrika tao anatin'le izy de ny fianakaviana radionary mampianina. Hitanareo amin'izany le manipulation. Raha vita Mahamasina tamin'ny andron'ny hery radionary mampianina de hoe lany hery radionary mampianina. Sady nety tamin'ny andro radiol zany no nety tamin'ny équipe-n'ny Valymanana, il faut le stopper par tous les moyens. Et ça nous appartient. Le olona koa no légaliste rahateo de hoe any commune, ny terrain municipal, de il n'a pas cherché midi 14 heures pour compliquer les choses. Il s'est tout de suite calmé. Misy ohatran'izany zany zavatra tokony ho fantatritsika vahoaka. Ny olona zany nandefa tena hoe ils ont mis le focus vers le développement par la voie de l'agriculture. Ary ny fanamboarana réseau routier. Inona ny andro ratsy. Tena mba dinihony. Soyons honnêtes entre nous-mêmes hoe aiza ny lalana tiany andro rajely ty anjanany. Ary eo no interloqué ny ray aman-drenina Valymanana hoe non. On peut dire des choses. Aza ampirebrevena fotsiny ny vahoaka. Aza ampifalifaliana fotsiny ny vahoaka fa mody any an-trano izy hoe miverina mahantra ihany. Rehefa avy mahita ny tsipopoaka sy ny feu d'artifice volabe napoakanareo teo, nareo menakavy no faly amin'ireny satria rehefa tonga any an-trano ny rahalahy de hoe faly izy satria vahoaka be ny teo, ary zany tsy tsapan'le vahoaka. Faly izy fa vahoaka be ny teo de mivoaka amin'izay champagne. Champagne kely aloha de dombera aloha de eo izy menakavy. Ouais, Sibangui, Andriamanitra Wilson, ny olona vitsy no mba manana ny diplôman'ireo nefa de tsotra fiakanjo. Oui, tena José kely zany tena tsotra zany olona. Oui, il est quand rehefa miresaka aminy de ndray misy olona tsy mahazo. Rehefa tsy ampy kokoa ianao de tsy azonao ny zavatra tenenin'ny José kely, ary ireny nahatonga ny José kely tsy lany député satria betsaka amin'ny zavatra teneniny tsy azon'ny olona. Any koa zany handicapy anankiray. Ka misaotra tanteraka ny général Ramakavelo amin'ny intervention-ny. Tonga va matetika efa aza matahotra mon général fa ilaina miteny mahitsy ary amin'ny tena hoe amin'ny plasiny hoy zareo be tsy misarak'izay, amin'ny tena tokony izy fa raha sanatria izany général Ramakavelo zany no ianarany andry radiolina adaladalana, tena mino fa mirohatra Antananarivo ary tsy hanaiky an'izany Antananarivo. Eo no tokony force anareo mirahalahy, ny ray aman-dreny Ramakavelo sy ny ray aman-dreny Ranjeva, ahafahana mandinika ny raharaham-pirenena. Marina fa manao antso avy nareo indraindray miantso, mampiantso ny tanora. Fa tsy ilaina ny iantsonareo ny tanora fa nareo mianaka, nareo mirahalahy de fa basy. Maro ny tanora miandrandra anareo, tsy voatery eo amin'ny lafin'ny politika. Ny tanora eo amin'ny lafin'ny politika de matetika tsy manana famatorana amin'ny politika zany. C'est un peu girouette zalahy. Mais c'est plutôt les événements qui les guident, mais pas, ils ont pas de tsy manana hoe tena hoe iny izy mametraka zavatra anankiray de je mets le focus sur ça, hoe manana idéal anankiray izy. Ny idéal anay zao amin'izao fotoana zao, raha ohatra nareo anontany dia ny tsy iverenan'ny Marc Ravalomanana sy Andry Rajoelina intsony ao amin'ny fitondrana, ary ny ametrahana an'izany atao hoe décentralisation effective, pour ne pas dire hoe état fédéral. Za Fleury Rakotomalala toko de tena izainy tant que tsy ny toerana ivoahan'ny vokatra, ivoahan'ny harena, ny mitantana ny tokony hanaovana azy ao Madagasikara tsisy développement mihitsy eo.
satria concentré amina olona ray, 2, 3, 4 ny arenan'ny Madagasikara. Mba eritreretana hoe ao anatin'ny 12 taona fotsiny depuis 2009 aiza ho aiza ary tena mba ataovy anatin'ny sainareo hoe manaovinareo fandiniana. Aiza ho aiza ny fivoaran'ny arena eo ampelantanany Andriamatoa Andry Rajoelina sy Mamy Ravatomanga sy ireto karana miaraka aminy. Mba azonareo an-tsaina ve fa iny Analakely iny ohatran'ny Monopoly, ny olona manana trano na irian'le trano eo Analakely amin'ny avenue de l'Indépendance iny natao hoe tompon'ny arena ao Madagasikara. Izabo ny tompon'ireo. Avahako am'izany raha manandray-be tena hoe nitsemboka tamin'ny hatrem-bohana izy ary tsy mbola naheno ianao na indray mandeha raha hoe iny iray aman-dreny raha manandray-be ka nanambaka olona tamin'ny fanaovana azy. Na indray mandeha aza. Avahako am'izany aho fa iny amin'ny avenue de l'Indépendance iny dia karana vitsivitsy sy malagasy 2-3 ny tompon'iny. Torak'izany iny amin'ny avenue iny Antaninarenina amin'ny Kavô iny malagasy vitsivitsy sy karana ny tena tompony. Zany hoe i Madagasikara zany de efa vita ny capitale zany, efa vita ketsa. Ary avy aiza nefa ny mahatonga an'izany? Avy aminao malagasy tsy matotra ara-politika. Avy aminao malagasy tsy matotra ara-politika ny mahatonga an'izany. Rehefa tonga ny fotoana hoe tokony hanongana ianao ity Andry Rajoelina ity zao tokony hanongana, eo mihitsy ianao ny tsita. Tsy mikotsiny aloha le malagasy satria maro amin'ny malagasy koa ny tsy te hamerina ny Ravalomanana intsony. Kanefa le peizazy ohatra misoratra ohatran'izay. Eo zany le izy hoe androso sa empo. Androso toa miala anakatso dia ambodepona. Ratsy be manko zay. Ratsy be zay le hoe miala anakatso dia ambodepona zay. Ary zay le peizazy amin'izao fotoana izao. Misy olona tokony hisongadina fa ohatran'ny frein tapoka, ohatran'ny menatra issue devant, ohatran'ny matahotra issue devant. Eo mihitsy zany tsika amin'izao fotoana izao ao anatin'ny fisalasalana tanteraka ilay firenena. Fa naizana zany marina ny tenin'Ia Zafy-Mahova. Comment il s'appelle déjà? Serge Zafy-Mahova. Hoe raha sanatria tonga any amin'ny 2023 zao zavatra zao ka misy ny fifidianana ka mbola candidat reo olon'ireo, misy ny alabato dia misy rotaka tsy azo eritreretina ao Madagasikara. Misy rotaka tsy azo eritreretina ao Madagasikara. Ary izay zavatra izay mihitsy no mamay an'ireto proche ny Andry Rajoelina hoe tokony ahisako ty raha Andry Rajoelina ity sady tsy anaiko fa ho candidat amin'ny 2023 tokony apitiky lery par tous les moyens mba ahafahantsika mametraka olona vaovao. Olona vaovao io zany ao anatin'ny giron andralahy ihany io. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils portent tous les chapeaux, tous les actes, tous les méfaits, tous les actes machiavéliques, les dépenses financières sur la tête de la Latine. Ahoana moa ny fomba hinoanao? Tsy miaro an'la Latina ataoko azafady. Fa misy zavatra machiavélika ambadika io zavatra io. Ahoana ny fomba hinoanao fa ila Latina no nanao dépense ny volan'ny Covid. Nefa ny ministry ny finance akaman'le bandy, akaman'izy Mitsamby, akamana Ramatoa Ray aty à Paris aty. Zay olona, ça je peux attester fa ministry ny finance tsy fantatry la Latine. Tao vao mety fantany. Zany hoe olona telo, ny filoham-pirenena, ny ministry ny finance, dia le bandy anankiray akamany.
reo no nihinana volan'ny covid ary zay foana no natao tamintsika hatramin'izay tsy nahazo valiny tsika hoe avay koa sara ny compte ny volany de covid e fa tsika no nahita ary rehefa navoaka atsika ny decompte rehetrarehetra tao de misy klinika anankiray dossier nantendeha re zany toko hoe hitatsika re zany fa aza manaiky rebrebeny olona amin'ny zavatra tsy tokony any amin'ny aliany dossier hitatsika zany ary samy vidy jet privé le rony marina mihitsy ny tenin'ny miky impiritsika mitatatatata ianona hono manana jet privé ianona vao mividy jet privé mba nisy ny teniny misy ny eny ve tsika de zara ary ty raha matoty manao folaitra ohatran'io de tonga raha ngady atotony aminy aminy koa hoe izy nanao depense nandany ny vola nanaovana ny covid diso zany toko jereo tsara ny engagement natao hatramin'izay fa misy klinika privé ao Madagasikara zay mandray vola farafakeliny non ndao tsy teneniko hoe zao million par jour fa amina milliard par mois manana hôpitaly ny fanjakana manana ny zirary aérobika ny fanjakana fa maninona ny any amin'io klinika io no mitsaby tena mampiasa mpanjakana ary am'izay na ny consultation raha mbola lafo noho ny aty an-dafy de mba miezaka mandinika kely tsika zany mampiasa coco kely pour ne pas se verser dans la manipulation oui affaire écran plat ministre ny ati-tany pour ne pas se verser dans la manipulation de misaina aloha de mandinika aloha marina fa misy an'ity problema resaka mamasosy ty fa de la adira hoe mamasosy no nandany volan'ny covid nareo ve tsy mahatsapa hoe fa misy acte manipulateur zany de eo am'izay ianao manomboka mandinika hoe fa inona ny tanjon'le rony de rehefa mandinika am'izay ianao de tonga saina hoe oay lelike tena tsika le tia manipule n'le rony da tena miteny anao fa ny opposition e manipule ary tsy fantany akory hoe isika retany hoe manipule mila miaino ray aman-dreny rehefa manao zavatra fa ny ray aman-dreny dia miteny amin'ny fahendrena za tsy niteny ny teny zany raha makavelo zafady fa ny ray aman-dreny dia miteny amin'ny fahendrena takan'ireny général raha makavelo reny satria ils n'ont plus rien à perdre reny hafa hoe il y a 20 ans de cela raha miteny izy hoe mila mamahana ihany inona ny femme politika tiany général latongavana fa am'izao fotoana zao tena hoe te hanao zavatra mahitsy izy madio ho an'le firenena eo sika menakavy mila mandinika hoe tsika manko rehefa miteny de hoe fa firy ny olona zakan'ny général zany fa firy ny olona zakan'ny la fleuria mba manaova lesy ho hitan'ny olona napetraka rinandra zany sy ry manipulateur zany de asiana an'izay de lasa koa ny tsisy saina sasany manaraka an'izay any le problema n'ity firenena ity hoe misy manipulateur manipule de tsy mahatsapa akory mieritreritra hoe orbaina so de mba afitahan'ny rony ary tsika am'ty revy ty ahoany ty so de mba tena misy film hafahafa am'ty film ty de iny tsika rehetra za moa tsy maintsy miteny hoe tsika rehetra fa za tsy ho tafidy am'izany satria efa fantatro ny lalàna ny tianako tafidy ao anatin'le manipulation nareo de azagaga raha tonga ny rapitso de hoe iny fa voonga ny andro rajelona fa olona tsy lavitra ny andro rajelona ihany no mipetraka eo de eo nareo menakavy vo tonga saina rehefa tonga am'izay manko le izy de lasa am'izay le hoe fikatrohana indray zany de hoe
miezaka ho tafiditra ao anatin'ny gouvernemanta mba ho ministra am'izay fotoana zay. Oh, c'est pas vrai. C'est vraiment pauvre intellectuellement et moralement. Satranao mon général, zay ny azoko atao ny tondrana ny resaky iny teto. Resaka ny intervention suspecte an'reto mpanao gazety tsika avy eo, ilay tiako indrindra ho Saïda. Atonich Music. Fitiavana loatsokanao tsy notereny, io tsy nasiky veka tsy manofefeny, manananao za de manakareny. Atrambola kely de fanana teny, Vendray androany mbola ifaneny, amin'ilay fitiavanao zay volameny. Fa tsisy lafatra ohatrany hoe mifankaty, da iakavanana tarito miakavy, fenao ny anjerim-piamina zay lalako e. Ka tsoko hoe malala, tsy resaka volo, tsy resaka rena, fa navita ny volo efa ny fanerena. Tsy hoe resaka maitso na resaka mena, fa mandeha ho azy tôlitôly ny lina kolera. Ka fitiavana ny tsoko anao, lay tiako indrindra, tokony takatao aboko ianao, lay mahay mandrindra. Nisy tompony foko e, tsy akamatsika loko e, tsy manatahorana hoe iofo e, zay lay tsy afozako anao. Ka fitiavana ny tsoko anao, lay tiako indrindra, tokony takatao aboko ianao, lay mahay mandrindra. Nisy tompony foko e, tsy akamatsika loko e, tsy manatahorana hoe iofo e, zay lay tsy afozako anao. Fitiavana toliorana zay mandany, mety herikerika tondradrany, mety ho tsodrano izy ka mpifany, na koroza voajanahary. Fa io fitiavana io ko mety makarary, mampikorotana ka tsisy raha manjary, firy isan-jato nefa koko fa mijaly. Areto mpitiavany, tsy resaka volo, tsy resaka rena, fa navita ny volo efa ny fanerena. Tsy hoe resaka maitso na resaka mena, fa mandeha ho azy tôlitôly ny lina kolera. Ka fitiavana ny tsoko anao, lay tiako indrindra, tokony takatao aboko ianao, lay mahay mandrindra. Nisy tompony foko e, tsy akamatsika loko e, tsy manatahorana hoe iofo e, zay lay tsy afozako anao. Ka fitiavana ny tsoko anao, lay tiako indrindra, tokony takatao aboko ianao, lay mahay mandrindra. Nisy tompony foko e, tsy akamatsika loko e, tsy manatahorana hoe iofo e, zay lay tsy afozako anao. Fitiavana le tsokanao tsy notereny, itsy nasiky veka tsy manofefeny, manananao za de manakareny. Atrambola kely de fanana teny, vendray androany mbola ifaneny, amin'ilay fitiavanao zay volameny. Fa tsisy lafatra ohatrany hoe mifankaty, da iakavanana tarito miakavy, fenao ny anjerim-piamina zay lalako e. Ka tsoko hoe malala, tsy resaka volo, tsy resaka rena, fa navita ny volo efa ny fanerena. Tsy hoe resaka maitso na resaka mena, fa mandeha ho azy tôlitôly ny lina kolera. Sotranao Zandry Saïda, aza mihafahafa miantso raha misy hoe communication tianao atao. Atonich. Efa fantatro le zavatra tena mitranga, ary aza mihafahafa ianao raha ohatra misy zavatra tianao ampitaina fa tsy voatery hoe fantatry ny olona hoe miresaky tsika, satria le mpanaratsy zany tsy afenina
Inona ny problema fa izay nisosotrevina teny kamokambava ny teoria avy aminao avao iarovana teny matianao miaraka amin'ny compte fake io. Président, azo ateny vaky loha amin'ireny compte fake ireny a, fa efa fantatrao fa raha vao mipoitra eo ireny dia efa fafako, efa bloqueko, aleo aloha izy hiazakazaka hamorona compte fake indray dia eo indray tsika mahita anazy. Iresaka momba ny intervention suspecte tsika zany na hoe mahalasa saina za moa zany tsy teny hoe ny syndicat mpanao gazety fa le teniny le mpanao gazety vitsivitsy zay niresaka hoe mangataka amin'ny fialany, mangataka amin'ny filoham-pirenena hoe alao teo Lalatiana. Za tsy hiditra amin'izay hoe alao izy na tsy alao izay, fa ny ahy moa zany tonga dia le filoham-pirenena mihitsy no miala. Na le filoham-pirenena mihitsy no miala ary miara-miala aminy izy mianakavy. Zay ny any tedaviko ary zay ny tediavin'ny akamo dia miala. Fahalohan'izay aloha mamela hitantara kely ny resaka kanioty nataontsika mianakavy izay ampitako fisaorana ary miondrika ampahanajana eo anatrehan'ny fahendrentsika mianakavy satria dia maro taminareo no tsy nila fanazavana fa tonga dia nirotsaka ary nametraka ny fandraisana anjaranareo tao anatin'ny iny kanioty iny. Mbola amin'ny le 15 moa le izy vao tapitra fa tsy mampanino aloha tonga dia lazaiko dian'izao. Maro taminareo pour ne pas dire hoe 5.90 isan-jatonareo izay nandray tao, nandray anjara tao no tsy nametra-panontaniana akory fa tonga dia nandray anjara ary tena velom-pisaorana anareo zany na ho an'ireto ny salasala na ho an'ireto nandrotsaka avy hatrany. Satria ireto ny salasala zany rehefa nandeha ny fanazavana hoe atao inona moa io zavatra io, zay vao nanapa-kevitra ary zay foana zany ny mahasamy hafa ny hoe ny visionnaire. Ny visionnaire manko dia mahalala ny zavatra, serihana zavatra any ambadika any hoe zao rangaha ny fitrangan'io, zao ny zavatra miainga eo. Ary efa manana vision izy amin'izay fotoana izay. Ny olona manana vision matetika dia sarotra fitahana. Fa ny olona be fanontaniana sy mamana amin'ny zavatra atao matetika no tena mora fitahana. Ary rehefa voafitaka matetika izy ireny dia anika raha voafitaka tany amin'ny haingano-tany izy dia ieritreretiny fa mety hitovy ihany koa ny famitahana izay mety hahazo azy aty amin'ny akamo aty. Izany hoe ny olona mamana zany dia efa niaina fiainana feno fitaka ka tsy vonona intsony hiditra ao anatin'ny fitaka. Tsy omena tsiny ny olona ohatran'izay, tsy omena tsiny izy. Kanefa na izany na tsy izany tsy voatery hitovy daholo ny zavatra rehetra. Tsy hoe rehefa nanana expérience négative ianao avy ary dia voatery, ary ny tena gravy lasa mampiditra virus ao anatin'le fikambanana ny fisian'ny olona misalasala sy mametraka fisalasalana ao anatina processus anankiray. Tena mampisy virus io. Minoa maromaro nareo. Satria isaky nanao zavatra avy eo dia ahoana mety ahoana zao ny eritseritsy anona amin'io, ahoana zao ny eritseritsy raika amin'ireo. Rehefa misy dinamika mandeha
de na ianao manaraka an'le dinamika na ianao mijanona. Aza manao hoe anao fa sao de mengy tiako fa aleo manao. Reny olona reny matetika le mametraka an'le virus satria hoe calculateur loatra. Miseho katolika no ipapa. Sao de mengy io aleo ranga manao ihany. Fa misy olona tonga de hoe puisque c'est fleuri, je fais. Zato tena tsy manana relation hoe akaiky. Tena hoe akaiky, intégré, closed relationship ny fiteny azy amin'ny teny anglisy. Amin'ny Cynthia, ohatra zany, fa tena ampireseko. Cynthia Randry zany, tena publiquement je dis apprécieko ny geste nataondry. Misy olona maromaro zay mangataka ny anonymat, fa tena apprécieko. Sans se poser de questions, tonga de bon. Et ça aussi, c'est grâce à une pratiquement plus de vingtaine d'amitiés. Fantatry le olona hoe Fleury zao, fantatry le olona zao. Tonga de copie zay Fleury veny angatabolanao ifety anniversaire. C'est ridicule, c'est insensé, fa misy antony eo. Izay zany tsara lazaina ihany amin'ny fanaovan-draharaha hoe tsy maintsy mametraka virus ao anatina événement na mouvement anankiray ny tsy fanananao conviction amin'ny zavatra ataonao. Il y a des gens qui se perdent par rapport au principal. Hein. Sinon, le focus que eux-mêmes, ils se sont mis, ils s'y sont impliqués. Eny an-dalana eny izy very amin'ny catéchisme. Misy zany, ary rehefa avy eo le zavatra nefany mandeha tonga any amin'ny tanjona de inona ny tenitenen'ireny olona reny de hoe zay rangahy tena mba atao any, tena mba nihetsika ihany zay fa raha ny tao adino lery non, tsy adinonareo. Au contraire, tena tadidy. Fa izao, ny tadidy aminareo de ny fisalasalana. Ny fitondrana firenena toko de ny zavatra tsy azo atao indrindra. Rehefa maka décision anao, de fa izy zay. Averiko. Rehefa maka décision anao amin'ny anankiray, de fa izy zay. I général zay miteny an'izay. Rehefa décision nondaisina, de fa izy zay. Tsapako. Tsy officiel miasa amin'ireny kabinetra na ministère reny. Du moins, au niveau primature zany na présidence. Fa raha vao misy mihitsy ao anatin'le fivorianao misy manao hoe sao de, iny zay ny traître. Anika rehefa nasorin'Andriamantoa i Rajaonarimampianina, satria zay nitadidiko farany. Andriamantoa Ravelonarivo, de tonga de identifié. Hoe izy zany traître. Iza ho afa-tsy hoe izy avy ireo traître. Zay tsy ho teneniko eto. Isaky misy zavatra atao zany, tena zay no mivory efatra. De hoe ty no ataotsika. De io raha namana io zany tena hoe tena sao de anina lesy zany ry. Iza moa ny prénom Ravelonarivo? Mba meo anany ny prénom Ravelonarivo fa adiniko hoe. Jean. Sao de zay manko tsy manao hoe PM zany fa Andrakamo. Tena hoe tena zay ambakiny Jean Ravelonarivo ne ohatran'ny hoe zaza miarany tezaina atao amin'ny Arema. Tsy maintsy mandalo eo amin'ny vadiny rehefa mandeha makao amin'ny filoham-pirenena. Na de miarahaba kely fotsiny ary. Ary fantatry io vadiny io hoe ho avy eo Fleury Rally. Fa izy moa mody aloha. De zao teneniko anao. Isaky misy zavatra atao zany surtout tao anatin'ny fotoana mamay. De le bandy io miteny hoe Jean,
Za aloha tsy mipartage an'izany fa maninona lesy raha mba solution soft. Maninona lesy raha solution soft. De matetika moa zay Jean foana ny farany zany ao anatin'ny biraony de miteny hoe za lesy Jean tsy mahatoky an'ity bandy ity. Da lesy tsy tena manisy virus le ry de ozy Jean tam'zany. Aza manao an'izany lesy alahy fa efa ela anie le ry mifantatra. Firenena ho any entina lesy ribaina. Firenena ny entina tandremin'ny lafa ny olona ho any mbola mora mivadika any ambadika any izy. Tena zaho amin'ny teny an'lahy fa c'est lui qui le traître de la maison, c'est lui. Niongana nasoriny herinaratra Nordmampianina mipoussé nanao démission Jean Ravelonarivo. De rehefa taty aoriana Ngaram-bola en personne nanao niteny tamiko hoe nareo anie tsy kaopy fa ianona anie ny traître atao aminareo tao e. J'étais soulagé. Efa ela zany nifantatro Rambola aho fa zaho tsy nino. De nieritreritry le bandy io izy hoe ho récupéré ny filoham-pirenena. Ary zay ny mahagrave an'ireny traître ireny. Ny olona manantsena zany mahatsapa hoe akaman'lahy raha fitahan'lahy. Izy miteny an'lahy hoe rapitso lahy maiko plasiko tsy fitahan'lahy. Tonga de tsy miheno place n'aiza n'aiza koa le traître. Et je pense que Herinaratra Nordmampianina a bien fait. Tsy miteniteny ohatran'iny izy fa mahay politika iny. Je pense qu'il a bien fait. Ka ny tiako hazavaina amintsika zany hoe vulnérable amin'ny resaka trahison ireto karazan'olona manao saodé. Ka na miantso telefônina direct anara anontaniny atsipiriany sy ny pitsopitsony tsy mahasahy le manao saodé. Tena vulnérable mihitsy. Tiako manko nareo. Tsy aho zany tena teneko hoe ny akama tena tiako ty mouvement akamo ty. Zay ny fampizarantsika expérience raisam-panetrehetena tompoko ary raisam-pahendrena fa fitiavana zany. Nareo koa tsy maintsy mitarika mouvement, tsy maintsy mitarika olona nareo any ambadika any. De ho hitanareo fa rehefa olona feno fisalasalana ny manodidina anareo de vous allez voir vous serez dégoûté. Ce qui n'est pas mon cas. Za tsy kivy aho satria fantatro fa manana valeur matanjaka sy esprit matanjaka ny olona ato anatin'ny akamo. Tena isaorako be dia be. Isaorako be dia be ny fandraisanareo rehetrarehetra anjara. Efa nolazaiko moa hoe tsy hoe andeha hanao zay manko le vava hoe ialahy ve nanao anniversaire de zay nasiany lamandoa vola. Voaraiko tompoko iny ary ny valiny ary efa zaraiko amintsika menakavy de hoe andefasantsika efa presque 1 tonne mahery aho ny entanao. Ary efa calculena hoe mois de septembre tsika zao mba hirariana hoe ho tonga ny Madagasikara, tonga any amin'ny faritra atsimo ny entana mba ahafahan'ny zaza malagasy misy akanjon-jaza vaovao ao, misy kiraro vaovao ao. Tena mba hifonako teny zao mihitsy re zany tompoko ho anareo zay hikirakira an'io ireo zavatra ireo aza mba angalarina reny. Fa tena manody anareo reo raha sanatria nareo mangalatra. Mba omeo ho an'le tena firarianay hoe ho an'ireto le zaza tsy manan-katao ary tena ao anatin'ny fahantrana tanteraka any amin'ny faritra atsimo. Tena mba hifonako de melo mihitsy re tompoko. Misy fanafody ao, misy fitaovana ho an'ny hôpitaly ao. Vola be daholo ny vidiny.
tena mba hifonanareo tokoa mba homeo ny hôpitaly izay mendrika omena azy amin'ny faritra atsimo. Ny vaovao lehibe dia mazava ho azy fa tsy hoe quelques centaines d'euros dia havita andefa n'izany entana maro zany. Efa mataona misy ny kavoko zao malalaka ihany le kavoko ato an-trano. Efa feno ao ary mbola misy palety anakenina any amin'ny madame Danira Andrianarivelo. Dia ho taon'ny matily izy dia ho avy eo ny transporteur hitaona an'ireo entan'ireo gratuitement tompoko. Ary eno tsara dia eto vao mety ho tonga saina nareo misalasala ireny, nareo le saode ireny hoe personne n'est irremplaçable. Andriamanitra tsy maintsy maniraka olona foana rehefa tsara ny zavatra ataonao, ka raha misy bango ao na madilana ho tetenina dia tsy maintsy maniraka ny olona Andriamanitra ahafahana manatanteraka an'le asa soa. Expérience hitako zany amin'ny resaka fiangonana io. Amin'ny resaka fiangonana dia au départ tsisy vola. Dia miteny mpitandrina hoe inona mampiasa saina anareo e? Ain'Andriamanitra mahatonga ny vola eo, ary tsy maintsy misy olona foana eo andray anjara satria masina loatra izany fanambarana ny tranon'Andriamanitra izany. Izay filôzofia izay netiko ato anatin'ny saiko foana rehefa manao zavatra ohatran'io. Tsy maintsy misy olona eo irahan'Andriamanitra, na dia 800 € fotsiny ary ny voangony lafo le rirakotomalala, misaoran'Andriamanitra ary isaory na ireto mitsalasala ary na ireto tsy nanao azy. Fa Andriamanitra dia tsy hanala baraka ny ondriny, miteny an'izany eto. Tsy hanala baraka ny ondriny mihitsy Andriamanitra ka hanala baraka ny fireirakotomalala hoe tsy hanino lahy. Rehefa manonona ny anaran'Andriamanitra ianao anatin'ny zavatra ataonao dia hainy ny mamaly soa anao ary hainy ny tatana ny dianao. T'avais toujours foi dans ce que je fais. Pourquoi? Par la grâce du Seigneur. Tsisy ifandraisana zany Cynthia zany amin'izany resaka zany, elle a fait. Tsisy ifandraisan'ny Ranabavy amin'izany resaka zany, elle a fait. Il y a des gens que je ne connais même pas qui ont participé. Tonga ny tonon-tanana nirak'Andriamanitra rehefa nanao, za moa zany tsy nanao fety eo ahoana fa hoe zay te ho tonga aty an-trano moaly dia afaka tonga misokatra amin'ny varavarana, midanadana amin'ny varavarana, samy mitondra ny grillade kely izay entiny. Tsisy invitation ohatran'izany. Samy mitondra ny grillade kely izay entiny na izay hohaniny. Dia samy mitondra teo dia samy nanonotony teo. Zavatra informel ohatran'izany ary efa natratra tany amin'ny 220 zay. Ka maika fa zavatra formel. 220 ny akamatonga teo tompoko. Ary zao ny zavatra lazaiko anareo. Miekina tsara nareo misalasala tamin'iny processus iny. Satria tena tsy afianako anareo fa mivoninahitro mihitsy izay tsy misy raha teo. Ny tenako mihitsy no napetrako tamin'ny tany. Tena na ny vadiko ary ny tena fa inona ny antony anaovanao an'io? Tsy taitra ianao fa misy dikany io. Akama akaiky ny tena hoe tsy mety président. Aza taitra fa misy dikany io. Tena hoe j'ai mis mon corps et âme zany dans cette affaire. Et je peux vous dire que j'étais pas compris. J'étais pas du tout compris. Je le reconnais. Ary ny olona nanao observation an'izy ary fa tsy hoe critique. Zay koa manko tsy azo fangaro hoe observation ary niraisiko ampanajana to. Dia nieritreritra fa hoe zavatra à la légère no nanaovako an'io. Fa tena zao.
tonga niraka Andriamanitra, mpivady, tsy tena hoe tsotsotra, fa tena hoe tena tany amin'ny tsy nieritreretiko mihitsy, tonga teo ireo mpivady ireo maly, jereny ny entana, de hoy izy mivady, hoy le rangahy, le jeune, il est encore jeune, je vous dis, tena mbola hoe tanora eritseriny, raisiko tanana ozy izy, fandefasana, meko anao ny vola ho meko anao mena ny SG, anao passation amin'ny SG, rehefa hoe vonona ny vola any amin'ny letsia, dia amenanao ray manontolo, satria zay nanaovana an'io. Ka matiatiko ianao dia ianao moa efa vonona ny supporter andrehetra, fa zay kosa tsy afaka mitazona ny vola, satria manjary ohatran'ny hoe manao détournement zany. Tao anatin'ny intention koa dia ny hoe andefasana ny entana any Madagasikara ka zay zaka amin'ny vola mivoaka eo. Tsy maintsy mihina anao niraisin'le tovolahy, raisin'le tokantrano anankiray, eo le ataoko hoe hirak'Andriamanitra. Manontolo na ny fangalana ny entana, efa presque conteneur iray angambany io, atsasaka conteneur. Na ny fangalana ny entana, stocké aty amiko, sy stocké any Gambe, dia niraisiny manontolo. Ny fandefasana ny entana, tonga any Tamatavy, tonga ao Antananarivo, dia niraisiny manontolo. Fa vao Antananarivo indray zany tsika, akama indray no hitady vola hoe andefasana an'ireo entan'ireo, ho tonga ny faritra izarana azy. Zay tsy ho teneniko eto, satria ny antony dia zao, sao dia ho avy indray ny sabotazy avy amin'ny fanjakana. Na ny olona izara azy mbola tsy ho teneniko eto koa, fa sao dia ho avy indray koa ny sabotazy à gauche à droite. Tena mitondram-bavaka ary tena misaotra anareo mivady tanteraka na ny taizany ray aman-dreninareo, satria tsy mba nanontany akory izy mivady, fa iza nomena ny entana, dia inona no atao amin'izany, dia inona no tanjona amin'izany, hoe zay koa ve mba hanina tena désintéressé complètement amin'le resaka hoe tanjona na hoe inona, fa dia hoe ho zaraina mba ahafahan'ny ankizy manao krismasy sambatra amin'ireo toerana mahantra ireo. Misy akanjo be dia be tsara tarehy ao ho an'ny ankizy, misy kiraro vaovao, eritrereto amin'izany hoe zany ny dinamika namen'ireo namana, ireo akama, naterina tao anatin'ny fotoanan'ny hivera, tao anatin'ny andro mangatsiaka, tao anatin'ny andro mangatsiaka koa izahay tanana vitsivitsy, rehefa tena asa manko dia vitsivitsy ny olona tonga eo, 5 enina, fa rehefa fety dia aman-jatony, 5 enina fito zay ny teo, dia nanao an'ilay izy teo, na ny ahy fotsiny ary, tena teneniko anareo, costard mbola tsy nanaovako fa nividiako par internet zany, tena tonga dia loza mivadika tsy mahazo manao an'io ianao, any amin'le mikirakira an'le entana vao hitako hoe boatray, ary nalefa mivadiko aty ny costarako. Tiako tenenina anareo zany hoe misy ny olona maro tsy vonona ny hanome zavatra occasion ho an'le malagasy, ho an'le zaza malagasy. Tena nanome izy, ary misaotra ihany koa an'ireo olona nanome ireo. Eto zany tsika dia mitondram-bavaka ho an'izy mivady ireo mba tsy hisy sampona ho an'ny fiainany, ary misaotra ho an'azy mivady ireo, misaotra ny akama rehetrarehetra ihany koa, misaotra antsika rehetrarehetra ihany koa, satria fantatro fa lesona ho raisinareo ny hoe aika izany, ary afa-baraka amin'ny présidentsika ny salasala tsy nanao, satria aika izany le tanjon'ny président. Misy zavatra tsy voatery hazavaina, fa na aiza na atsany, plus tard ilay izy tsy maintsy hazavainao, satria resa-bolo io, manahirana io, tena manahirana io,
ary raisiko mpanetretena ny teny'le ramatoa zay hoe resaboly io manahirana io ka de zay aloha ny amin'ny resaka iny ny resaka intervention suspect angambany aloha atambatritsika rapitso satria efa hoadiny rotsika zay ny teo ka dia metraka veloma mahafinaritra ao antsika menakavy satria mba mety ho reraka ihany kapiteny John mako ny fihetson'ny olon'andra indray non za mihitsy nametraka an'le sioronao hoe kapiteny John mba mety ho reraka ihany re tompoko aleo mba toizantsika rapitso indray ny zavatra voatenenintsika zavatra lazainy eto ka dia ndao henony levelitsika ndao are zany hoe azafady raha tahin'Andriamanitra zany dia mba tonga any amin'ny faran'ny volana novambra tapatapaka eo amin'ny volana desambra any Toliara ireo entan'ireo efa presque mihoatra ny taonina iray ho aho mba miangavy aho zany ho an'ny olona izara azy mba hametraka amin'ny famarinana hatramina bisikileta ho an'ankizy misy eo tompoko metraka amin'ny famarinana amin'ilay zavatra atao mba ahafahana hisiny ny fifampitokisana saotra betsaka tompoko tena vokatry ny fokony nanaovako an'iny ka miala tsiny fa hindrana saida amin'izay fanampifampitana amin'izay satria betsaka mitsekeko ny tsara mihoatra anao atsy zay manana ny tsara de mananoatra anao sy hoe ny atsara tarehy any fa ny atsara-panako no tena mitiavako anao eny zako nefa toanao ihany filifiry mo ny adalako nefa kosa tsy nampemitra anao zay efa fataka efatra milela varambola misy fitiavany iray tavela vokatry ny foko fa tsy noterena enomeko anao izy fa mamitenena zay ao amponao avo matiko ekena matiko inona matiko jerena amasoko zay mijery anao eto any epizavo matsiaro atsika rokely vo niaraka ray nadika tokony tantaratsika mo impirina vadibadika itety amin'ny Madagasikara itety amin'izao tontolo izao eo mitendeny daoro malalo de iaraka noratra tantara manana dimy sy ny fara manapika ton'ilay bokintsika efa fantatra efatra milela varambola misy fitiavany iray tavela vokatry ny foko fa tsy noterena enomeko anao izy fa mamitenena zay ao amponao avo matiko ekena matiko inona matiko jerena amasoko zay mijery anao eto any epizavo
ekena mba tiako inoina mba tiako jerena amasoko zay mijery anao eto any bizao Zay araha fa dia mametraka veloma tompoko. Hozokony rapitsindray ny toy any ary salama, mirary fahasalamana ary mirary ihany koa torimaso sambatra ho antsika rehetra. Samby ho tahian'Andriamanitra. Misaotra anareo foana ny mpanompo-lahanareo ary aza misalasala mifampizara vaovao sy ny zavatra tokony hifanakalozana eto amin'ity fandaharana ity. Misaotra indrindra tompoko, mandra-peo anao.